Tsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity. Androany dia ifampahery indray tsika. Ifampahery tsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary matoky fa misy zavatra ho raisinao indray agnatin'izany afatra izany androany. Ny tenin'Andriamanitra izay jerentsika androany dia araka ny hitantsika ao amin'ny hijery kely ny tantaran'ny Noa tsika. Hijery kely ny tantaran'ny Noa tsika ny amin'ny Genesis toko fa 5 ihany. Ny tantaran'ny Noa izay nanamarika zavatra ngeza be tokoa teo amin'ny tantara tao amin'ny Baiboly. Nanamarika zavatra ngeza be tokoa satria nisy zavatra ny farana ary nisy zavatra ny tomboka. Nisy chapitre ny farana zany teo amina tantara anankiray fa nisy chapitre ihany koa ny tomboka. Vaketsika tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko fa 5. Genesis toko fa 9 andiny fa 5 manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy tamin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Andiny fa 9 ary Jehova nanenina noho nanaovany olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Inona moa no hazavaina amin'izany raha lasaina bavy malala? Tsy dia misy zavatra hazavaina zany satria hitan'Andriamanitra loatra zany ny faratsian'ny olona. Rehefa hitan'Andriamanitra loatra ny faratsian'ny olona, tafapaka teo amin'Andriamanitra ny fahotan'ny olona. Nanota ihany zany ny olona taloha fa teto amin'ity fotoana ity dia tsapan'Andriamanitra hoe nihoatra. Tonga tamina fetra anankiray izay tena natonga ny fon'Andriamanitra nalahelo. Ary mafy loatra ilay alahelo natonga n'Andriamanitra ihany koa nanenina mihitsy. Tadintsika rehefa nanomorona ny olona Andriamanitra, izay rehetra ny foroniny dia niteneniny hoe aritany fa tsara avokoa zany. Aritany fa tsara, tsy mahavita zavatra iray Andriamanitra dia nahita fa tsara. Ary ny olombelona no tena anisan'ny zava-boarin'Andriamanitra tena tsara indrindra hitany, tsara indrindra vitany. Fa teto nanenon'Andriamanitra. Nanenina izy satria izao nivadika tamin'ny olona. Nanota ary tena nenitombo isan'andro ny faratsian'ny olona. Isan'andro ozy ny tenin'Andriamanitra dia ratsy ihany ny ao am-pony. Tesitr'Andriamanitra. Ary rehefa tesitr'Andriamanitra dia nisy décision anankiray niraisiny. Fanapakevitra ngeza be ary za mino fa tsy fanapakevitra mora zany niraisin'Andriamanitra. Sarotra tamin'Andriamanitra nandray zany fanapakevitra zany. Satria tonga amina fotoana anankiray anapotehany zavatra tsara izay vitany. Mamboatra zavatra ianao tokantranonao, mpanao asa tanana angamba ianao, manao zavatra tsara ianao ary navita zavatra be dia be figagan'ny olona ianao ao tokantranonao na eny amin'ny asanao eny. Fa tonga ny fotoana amotika ny rehetrarehetra ireo ianao mino fa tsy mora aminao zany. Tsy mora amin'Andriamanitra zany nefa dia ho ataony satria izao izy ny Andriamanitra. Ary nataony satria izao tsy izany ny programmany tamin'ireto olona reto. Tsy ny aniratsira azy ny programmany tamin'ireto olona reto. Tsy raisy fotsiny ianao manao robot, manaboatra robot ianao, fa io robot io ny programmanao tamin'io robot io hikarakaranao atokantrano ohatra, amin'ny voninahitra anao, irahanao manao zavatra. Fa raisy fotsiny manao robot ianao asa zay court circuit mitrango anatin'ilay robot, misy zavatra mikorotana any anatin'ny carte-mère-ny ihany any anatin'ny calculateur-ny ihany raha fiara dia lasa mivadika aminao dia lasa voamfo io robot io, voavelomina dia te hamono anao, voavelomina dia miteny ratsy anao, voavelomina dia manao tsy mety ao anatranao, voavelomina dia tsy manaraka izay tenenao fa ianao miteny izy manao be. Mety tsika amin'izay toeran'izay za mino fa tsisy ilanao an'izany robot zany intsony tokantrano. Ianao hoe ilany robot io, robot namboarinao zao hira fideranao anao, robot namboarinao zao mba amin'ny voninahitra anao. Nefa velomina io robot dia miteny ratsy, mandaka anao, manala baraka ny anaranao. Hoy Andriamanitra hoe tena tsy mety amiko intsony zao. Amin'ny andiny fa 7 dia niteniny tenin'Andriamanitra na hoe hoy Andriamanitra hoe aringako daholo tsisy ambonin'ny tany intsony ny olona na ny biby izay rehetrarehetra ny foroniko.
eto zany Andriamanitra tapa-kevitra anao zavatra anadino zavatra taloha aringany daholo ireo dia hosoloany zavatra vaovao mety aminy kokoa. Tapa-kevitra Andriamanitra zany teto fa hompitehany ny zavatra rehetra izay nataon'ny tanany. Ozy tena Andriamanitra hoe zao oloko zao no foroniko anambara ny fiderana. Tsika raha lasana vavimalala dia ny foron'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra amintsika hanome voninahitra azy, hidera azy, anao izay mahafinaritra azy, anao ny sitrapony, hitandrina ny didiny, ary indrindra anisy vidiny an'le mandrakizay efa homanina. Eto Andriamanitra dia tezitra. Ny tena malasa ny saiko raha lasana vavimalala dia izao ny fahotan'ny olona tamin'izany andro Noa zany. Tsisy dika raha mihoatra amin'izao fahotana izay iainantsika amin'izao fotoana, tsisy dika. Za mino fa resy lahatra ianao fa ny ditra tamin'ny taona 3 730 tsy mitovy amin'ny ditra amin'ny 724 ohatr'izao. Za taloha tamin'izany mbola tanora ohatrany tsaroako ohatra nanao ditra. Fa rehefa mahita ny ditra ny tanora amin'izao indray ianao ohatra mieritreritra ary tena tsy naditra ihany ianao tamin'izany. Za mino fa tamin'izany fotoana izany tsy ohatran'izao ny fahotan'ny olona. Za mino raha lasana vavimalala fa tsy ohatr'izao ny fijangajangan'ny olona. Amin'izao fotoana izao nge misy olona mahavita mijangajanga amin'ny alalan'ny internet e. Nga zany tamin'izany nisy internet. Amin'izao nge raha lasana vavimalala misy olona mahavita mamono olona, manapaka tendan'olona amina zavatra tsisy dika. Amin'izao nge raha lasana vavimalala mpianakavy mifamono amina zavatra tsy dia manahoana. Amin'izao nge raha lasana vavimalala niendrika fahavetavetana nefa tonga amin'ny faratapiny. Amin'izao nge raha lasana vavimalala tafiditra any am-piangonana ny zavatra tsy rehetra, ny zava-pady sy ny zava-marikoriko rehetra tafiditra any am-piangonana. Tezitra Andriamanitra tamin'izany. Fa za mino fa azokazonao an-tsaina amin'izao fotoana izao ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ity zao tontolo zao ity amin'izao fotoana izao. Ary tokony ho mamahantsika, tokony ho mailimailintsika. Fa io Andriamanitra io dia tsy miova raha lasana vavimalala. Tsara io Andriamanitra io sady mpanao ny tsara. Ary fahatsaran'Andriamanitra daholo nanaovany an'izao tontolo izao. Fahatsaran'Andriamanitra nanaovany an'ny Saedena. Fahatsaran'Andriamanitra nanaovany olona. Nanehoany an'ireny fahagagana maro. Nanaovany an'ireny asa lehibe ao amin'ny Baiboly ireny. Tsy miova Andriamanitra fa Andriamanitra koa dia tsy miova. Fa Andriamanitra saro-piaro ary Andriamanitra afaka lotezitra. Ary tsisy niza afaka hitsoakany izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Azonao an-tsaina ve amin'izao fotoana izao hoe taky ny ahoana tokoa? Raha misy fandrefesana an'izany hoe fahatezerana izany, taky ny ahoana no mety ho fahatezeran'Andriamanitra manoloana ny zava-misy izay hitantsika amin'izao fotoana izao. Soa ihany amin'ny 9 misy an'ity lehilahy anankiray atao hoe Noa. Misy an'ity lehilahy anankiray atao hoe Noa ty a. Genesis 9 misy an'izay. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'Andriamanitra. Sambatra izany Noa zany. Sambatra izy satria izao ny olona rehetra narikoriko an'Andriamanitra. Ny olona rehetra efa makaloloy an'Andriamanitra no mijery azy. Fa mbola nisy olona anankiray nahita fity teo aminy. Sambatra izany Noa zany. Mba teo eo amin'ny toeran'izany nefa fantatro fa tsy hitovy amin'izany lehilahy zany ny tenako. Zany ny Noa zany dia izao lehilahy marina ozy ny ten'Andriamanitra sady tsisy tsiny teo amin'ny mpiarabelona ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Tsara lavitra noho za zany, tsara lavitra noho ny olona marina amin'izao fotoana izao zany. Lehilahy marina sady tsy nisy tsiny. Za tena manatsiny ary miara-mandeha tamin'Andriamanitra. Azoko antoka fa hatramin'ny fahatanorany, hatramin'ny fotoana efa ela, hatramin'izy mbola vao
eritreriny dia niarana dia tamin'Andriamanitra izany no azy zany nahita fitetoana tren'Andriamanitra izy ary ny teny tamin'ny ho izy nanao hoe simba ny tany ozy izy mipaky eto anatrehako ny fahotan'ny olona ka izao nifidy an'ity Noa ty Andriamanitra voalohany indrindra itenenana soa ihany fa Andriamanitra mampitandriny ty Andriamanitra ty soa ihany fa Andriamanitra tsy tonga de le nanantanteraka fa zao mbola niteny izy aloha nialanenina izy aloha zao ny fialananenina nataony niteneniny aloha Noa andiny fa telo amby folo indro efa ringana ny tany a fa efa enidoza ny tany noho ny olona amin'ny andiny fa telo amby folo zay a ary zao nanome mission ngeza be any Noa Andriamanitra ingeza de ngeza le mission satria tsy zavatra mora vita ary miankina manaina mandrerakaina mandany andro mandany fotoana mila miasa saina mila faonona tena mila fandavatena zao ny ten'Andriamanitra amin'ny andiny fa fito amby folo andiny fa efatra amby folo azafady amin'ny Genesis toko fa enina foantsika manaova samby fiara ho anao amin'ny hazo gofera eto zany Andriamanitra dia miteny amin'ny Noa mba anao samby fiara anao sambo amboatra sambo ary io sambo io a tsy lakan-jezy fa ohatran'ireny karazana sous-marin ireny mihitsy satria zay ngamba no mety mahasamby fiara sady sambo izy a no fiara ihany koa voaro hatramin'ny ao anatiny tsy hoe vo afaka mandeha ny ambon-drano ihany fa raha ohatra avy ny orana dia voaro amin'izany ihany koa na mety toromarika be dia be moa Andriamanitra na mety toromarika na ny refy na ny fomba fanaovana azy toromarika tena mipetrapetraka daholo no nomen'Andriamanitra satria tsy mbola nisy nanao io samby fiara io ary tsisy mahay manao io tsy maintsy tsy mila ingénieur tsy maintsy mila superviseur tsy maintsy mila tena tolotsaina ny olona mpianaovana zany ary Andriamanitra mihitsy nanolotsaina ny Noa dia misy toromarika be dia be moa namenao rehefa vakitsika zany mantsery tsy ho vakitsika tsiny satria lava be zao ny refiny zao ny angezany asiana kefitrefitra ohatr' zao tia ny dity anaovanao azy tia ny ohatr' zao tadira lasa navavy malala fa Andriamanitra dia tsy mba Andriamanitra mila voatsiary Andriamanitra zany tsy mba Andriamanitra hoe manaonao zavatra miteny zavatra tsy misy dikany fa ny toromarika Andriamanitra rehetra hatramin'ny zavatra kely dia misy antony niretsika mahita toromarika amina zavatra ohatra hoe mividy zavatra vaovao ianao dia eo am'boritra n'iny misy fomba fampiasana azy dia misy zavatra asiana tandremana maromaro fa ny tena marina na tsy tandremana reny tsy dia nanino fa ny an'Andriamanitra ny toromarika rehetra meny dia misy antony avokoa tokony arahana ary narahany Noa atsaka sy andavany zany reny rehetrarehetra reny andiny fa fito amby folo indro izaho tonga safodrano andringana nofo rehetra izay manam-pofinaina ambany lanitra dia ho faty reny izay rehetra amin'ny tany andiny fa valo amby folo mahafinaritra nefa kosa ozy ny tenin'Andriamanitra ahoriko ny fanekeko aminao ry Noa ary hiditra anaty samby fiara ianao sy ny vady aman-janakao sy ny biby rehetra izay miaraka aminao dia ho velomina miaraka aminao zany hoe tsotra ihany ny condition Andriamanitra tsy nizara-boe Andriamanitra tsy nizara reny zavatra mampitsingevany reny tsy nizara gilet de sauvetage Andriamanitra tsy nizara Andriamanitra fanafody iarovana amin'ny safodrano fa zavatra tokana ihany
no ny tenen'Andriamanitra. Zavatra tokany ihany no tenen'Andriamanitra. Dia zao, mila miditra ao anaty samby fiara. Zao, mila miditra ao anaty samby fiara. Mandehana miditra ao ianao izy izy. Ianao sy izay miaraka aminao, ny biby miaraka aminao, ny olona miaraka aminao, dia ho velomina ianao. Ny fidiranao ihany zany, ny fidirana anaty samby fiara ihany zany raha lasa ny abavy-malala. No ahafahan'ny olona miaro ny ainy tsy ho faty. Andiny 2 dia nataony ho azy zany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy. Nataony ho azy zany atsakany sy andavany, tsisy ny adiny hevitra, fa izay rehetra nitenen'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra dia nataony ho azy. Satria fantany loatra fa miankina amin'ny ho avy. Dia nataony ho azy zany. Tiako marihana kely aminao fa tao anatin'ny 100 taona i Noa namboatra n'izany samby fiara zany. Ela, fotoana ela nanamboarana n'izany samby fiara zany. Tsy natao tefy maiky zany, ary tsy natao alasafay, fa tena zavatra natao manaraka ny manara-penitra zany. Natao atsakany sy andavany 100 taona. Ary ny tena zava-magaga tsy nataon'Andriamanitra hoe manao an'izy amin'izay toerana tiany anaovana izy, fa nasian'Andriamanitra eny ambony, eny an-tampon-tendrombohitra. Eny an-tampon-tendrombohitra no atao izany samby fiara zany. Tsy normal zany amin'ny olona. Fa inona no atao rehefa mamboatra sambo dia fantatritsika tsara fa rehefa vita ny sambo dia entina amina toerana anankiray any amin'ny ambanimbany toerana, dia any amin'izay toerana mora ahitana rano indrindra asoso eo amin'izay ny sambo. Fa tsy misy an'izany mihitsy olona mpanao sambo ka entina eny ambony tendrombohitra zany. Tsy misy zany. Fa izay no nataon'Andriamanitra, nasian'Andriamanitra nataony. Ny zavatra nitranga azo antoka dia izao, tsy maintsy omezan'ny olona voalohany indrindra, isan'andro io io dia mamboatra, mikarakara ny samby fiara. Tsisy fotoana nangalany io vakansa, fa isan'andro dia misy zavatra rafetina foana. Androany izy mety mitondra hazo anankifolo, dia mandrafitra andreny hazo anankifolo ireny. Reraka indray izy dia mody, dia mandeha manao ny asa aman-drahany isan'andro. Tsy mila mamelona vady aman-janaka fa tonga indray ndrapisa dia mitondra indray aloha izy na mahavita ohatr'izay indray ary. Dia mitondra fantsika, mitondra tsofa sy ny sisa, dia manamboatra eny. Fa ilay toerana nanaovana azy eny an-tampon-tendrombohitra, me ny olona me no atsemboka. Satria tsy mora ny zavatra asian'Andriamanitra taona. Hiakatra tendrombohitra hitondra handrafitra ny samby fiara. Inona nataony samby fiara eny an-tampon-tendrombohitra? Tsy mba hoe roplanina ny atao eny, fa samby fiara andeha eny ambony rano. Fa nataony ho atsakany sy andavany zany. Satria fantany fa Andriamanitra no miteny, ary Andriamanitra tsy manao foana, ary Andriamanitra tsy mila voatsiara. Ny olona me indray Noa io efa tena mipika kely io izy ny olona. Indray fampikitika fotsiny io efa andalo indray zao le adala iny. Samby fiara amin'ity andro maina be eny an-tampon-tendrombohitra. Fa zao zavatra maresy lahatra azoko antoka raha lasana bavy-malala fa amin'ny maha olona tsara ny tiany ho aty, tsy mba adino ny niteny tamin'ireo olona ireo. Za mino fa tsy mba adino Noa ny niteny tamin'ireo olona ireo. Ny olona izay mifanena aminy, mety misy olona manontany, ahoana Noa, inona vaovao maresaka ho aiza izany? Andeha amboatra samby fiara. Inona koa zany? Dia azavain'ny Noa, io samby fiara io ho avy ny fotoana miditra ao tsika dia tsy ho faty. Ho avy ny safodrano dia hiditra ao tsika dia tsy maty.
toriteny tamin'ny olona ngenao ahy nanomboka nampitandrina ny olona ngenao ahy ho avy ny zavatra ohatr' zao za mino fa ny invité olona ngenao ahy hiditsao rehefa vita io za mino fa niteneninao ahy misy namanao angy hoe olona lehilahy marina sy mahitsy zany raha lasina babalala manam-pitiavana mino fa na ny olona mpifahavalo amin'ny ara mety mba niteneniny hoe ao arinao Andriamanitra niteny tamiko zavatra ohatr' zao fa zao sarotra amin'ny olona mino an'izany sarotra amin'ny olona ny mino ny zavatra ohatr' zany fa no ana nino ny olona na tsy nino tsotra ihany ny anazy ataoko atsakany sy andavany zay nasen'Andriamanitra ataoko amainina lasa ny fotoana nandeha vita ny fotoana me mandroso ihany ny asan'Andriamanitra me mandroso ihany le fanamboarana le samby fiara ny fimezan'ny olona me mitomby ihany tamin'ny voalohany mbola tsy fantatry ny olona zavatra ho atao eny mbola tsy de nanino fa avy eo am'izay manomboka hitan'ny olona mahazo formana sambo voameny olona me Noa sao de mila fanampiny sao de misy tsy milamilamy ny anatin'ny seany fa tamin'ny sena tapo tendrombohatra sambo mezaka manazava ihany Noa ho avy ny safodrano Noa tsy mbola nisy an'izany aiza nisy an'izany ahoana ny impossible an'izany mitoy foana Noa na ahoana ny fandraisan'ny olona zavatra tao mitoy izany foana ny asa vita ny zato taona vita ny samby fiara vonona ny zavatra rehetra vita le famonjena vita le toerana iafenana le toerana avonjy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra fito andro taorian'ny nahavitan'ny samby fiara de tonga tamin'ny noandro eny tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny noandro eny tenin'Andriamanitra de zao ny tenin'Andriamanitra tonga taminy any amin'ny andininy Genesis toko fahafito am'izay tsika zao any amin'ny Genesis toko fahafito ka ny andininy faraiky amby folo zany hoe niteny zany Noa teo teny an'ny Noa zany Andriamanitra hoe midira am'izay ianao sy ny ankohonanao sy ny vady aman-janakao sy ny biby fiomponao azo sakafo azonao hohanina sy ny sisa sy ny sisa fa ho avy ny safodrano ho avy ny safodrano de niditra izy ireo rehefa niditra izy ireo mety mbola niantsoantso no teo ambaravaran'ny samby fiara o re olona midire tongavina aty andaotsika hiala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra milamy raha tsy fanao mbola fotaona zao mbola mialanenina aminao Andriamanitra tianao Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa fa voalazany tenin'Andriamanitra fa ny olona de mbola nanao ny nataony ihany ny manao mariazy ny mivarotra manao business ny mitsangatsanga ny manao ratsy manao tao zavatra ny matory fotsiny ihany niditra am'izay Noa za mino fa tsy tonga de safodrano ny toka za mino fa tsy tonga de safodrano ny toka fa mbola mety nanomboka mipitipitika ny orana pitikorana ve de tokony hataitra ny olona pitikorana ve marina fa misy fomba fiteny hoe erikerika mahatondradrano fa zao kosa mino fa tondradrano zany tsy mahafaty nisy tondradrano zao tany Madagasikara tamin'ny taona 150 moa izy iny niakatra teny ambony teny amin'ny toerana avo daholo ny olona satria vaky ny barazy tamin'izany betsaka ny maty fa betsaka ny velona tsy mahafaty ny tondradrano zany
tonga nipitipitika orana nanomboka nivatravatra ny orana tsy mataitra ny olona zany tsy mahafaty io lasana vavy malala tsy tonga de safotra zany ny tonga fa niainga tamin'ny pitipitika orana nandeha aloha ny herinandro dozy ny olona io le orana manasara taona tsy mataitra zany efa ivadika ny taona de misy any orana maharitra io nandeha indroa herinandro ozy ny olona cyclone io mitsahatra ihany io amin'ny fotoanany potika io vary fa tsy maninona manarina indray amin'ny heritaona fa tsy problème io amin'izany fotoana zany nefa no amenakavy efa niditra atao anatin'io samby fiara io ary hitanao na lasana vavy malala ny tena zavatra tena nagaga teto de zao io samby fiara io a tsy Noa nanidy azy tsy niankina tamin'ny Noa tsy Noa zany nanana famantaranandro ka miteny hoe tonga ny fotoana idiko am'izay ty na zao a efa avy tam'izao ny orana idiko am'izay ty varavarana ty fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny tanan'Andriamanitra no nandrindrina voalaza zany zany a ao amin'ny any amin'ny Genesis toko fafito any zay zavatra zay ny tanan'Andriamanitra no nandrindrina am'izay anio varavarana idirana amin'ny samby fiara io tamin'ny voalohany mbola teo Noa ny antso teo Noa mbola nitabataba ny toroteny nanao évangélisation ny alanenina ho an'ny olona malahelo ny avany malahelo ny mpiray firenena aminy fa avy eo a tenen'Andriamanitra zay midira ny orana manomboka ny vatravatra no amenakavina sy naniditra tonga ny fotoana ozy Andriamanitra narindrin'Andriamanitra am'izay a narindrin'Andriamanitra ny varavarana samby fiara rehefa nidiny samby fiara ironao tsara ty zavatra teneniko anao ty Genesis toko fafito andiny faraiky ambin'ny folo Genesis toko fafito andiny faraiky ambin'ny folo tsy nampoziny olona ny zavatra ny seteto fa ny olona mijery foana ny orana raha am'izao fotoana zao lasa ny olona mividy ze elo ngezangeza kokoa maro amin'ny orana kokoa vidy imperméable metimety kokoa fa zao raha lasana vavy malala fahatezeran'Andriamanitra tsy azonao calculena ny zavatra azony tanan'Andriamanitra tao de tsy azonao saintsaina zao ny zavatra nitranga Genesis toko fafito andiny faraiky ambin'ny folo nipoitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe zany hoe tsy orana tsony zany zao ny resahana eto a mbola resaka rano ihany fa tsy orana tsony fa ny orana avy nipoitra avokoa ny loharano rehetrarehetra avy tany amin'ny lalina tao anatin'ny fotoana fohy izay tsy tao anatin'ny zavatra nieritreretin'ny olona ny orana avy ny rano taty ambany mipoitra vetivety foana niakatra tsy tao niakatra ny rano ary volazan'ny ny andininy fa 20 ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany de nandeha teny ambonin'ny rano le samby fiara hitanao zany tsy napozina mbola nisy maso nahitan'izany le mason'olona le meme hoe fa atao ineny rangaty atao ineny ambony tendrombohitra rangaty sambo a reny mihitsy nahita hoe ay zay nilana an'le sambo nandeha am'izay iny sambo eny amin'ny tapo tendrombohitra indry ny sosa teny ambony rano mba azonao an-tsaina moa zany raha lasana vavy malala nefa teny atapo tendrombohitra ozy ny olona tsy tao anatin'ny fisainana indray iny mba hafandray iny ka taky ny avony lanitra sy ny tany ozy Andriamanitra ny fisainako sy ny fisainanao tsy ho takatry ny sainao ny zavatra azoko atao tsy ho vitany calculna ny zanak'olombelona ny zavatra ataon'Andriamanitra raha lasana vavy malala voalazany teny ao amin'ny Genesis andiny faha 9 ary nahery indrindra ny rano ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra teto zany na nisy olona nampiasa saina azy hiakatra eny amin'ny tendrombohitra avo voasarona hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra tamin'izany fotoana zany ary matiny nofo rehetra tambonin'ny tany
Akoatra ny olona tanaty samby fiara zany maty avokoa tsisy velona na de ray azy na mpanan-karena na mahantry na lahy na vavy na antitra na tanora na iza maty avokoa tsy nisy velona raha tsy ireo zay tafiditra tanaty samby fiara. Raha tsy nabavy malala te hiantso anao andro any mety mbola pitikorana nitanao am'izao fotoana zao. Maninona misy olona rehefa misy zavatra mitsanga voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary any am-palany any be dia be zavatra tenen'Andriamanitra hoe any am-palany any zao avy ny zavatra iseho rehefa ho avy Jesosy isororo tany lehibe firenena hitsangana mely firenena fananjakana iady amin'ny fanjakana ny olona ho tia vola ho tia voninahitra sy sisa any am-palany any misy famantarana be dia be ary efa mipoitra efa tapitra miseho zany amin'izao fotoana izao isy anomanana sy mosary mafy tsy mbola nisy ohatr' zany fahorim-be ny fiainana lasa lafo ny arety mandringana tonga tsisy fifankatiavana zany tsony fa zao foana ny tenin'ny olona indray andro taty aminay taty nisy amin'ny heritaona nisy tondra-drano be tena natsirafina na rehefa publication tamin'izay hoe iandrinitsika vao hitodika amin'Andriamanitra efa akaiky ny farany fa ny olona tena misy mavita amin'ny tenanao mihitsy io resaka réchauffement climatique io raha tonga ny anina hitanao zany ny olona tena miezaka miala amin'izany zavatra zany efa teteny aminao fa na inona lazainy manam-pahaizana na inona lazainy mpandinika de tsotra ny teniko aminao reny olona rehetrarehetra reny de tsy misy mavita ny calcul micalculer tsy misy mavita maminavina ny zavatra azon'Andriamanitra tao ary tsisy asakana ny fahatezeran'Andriamanitra tsy tonga pitikorana ny fahitanao an'io amin'izao fotoana izao fa za teteny aminao fa fotoana izao fidinana anaty samby fiara raha lasana bavy malala aza mieritreritra hoe ho avy be ny orana efa misy endrika safodrano tonga vao hiditsy ianao fa efa ho arindrin'Andriamanitra tsy ho elana samby fiara ho arindrin'Andriamanitra tsy ho elana samby fiara lasana bavy malala tena tianao Jesosy efa akaiky ny farany zao rehetrarehetra hitatsika zao afaka tsy mino ahy ianao fa za teteny aminao na ino ahy ianao na tsy ino ahy tsy afaka ampiova ny fiavian'i Jesosy efa fotoana foy zany na ino ianao na tsy ino na mafaly anao ty toro-tenako ty na tsy mafaly tsy asakana ny fahatezeran'Andriamanitra tsy tonga amin'ity tany ity zany tsisy afaky niala amin'izany na de ray azy afa-tsy zay olona mahita fitoana tren'Andriamanitra ka manaiky niditra anatin'ny samby fiara efa vita ve samby fiara anao aza matahotra anao fa tsy omen'Andriamanitra zato taona namboarina samby fiara ianao fa ny zato taona raha lasana bavy malala de midika faharetana atao amin'Andriamanitra fa ino ahy kosa tsy ny tenen'Andriamanitra daty mba hatonga azy ino foana mba hatonga azy andro foana amin'izay fotoana zay tsy fantatra roviana ray andro joroko avombelona kely aminao tamin'ny fotoana voalohany vao tonga taty a Frantsa taty ny tenako hitako taiza moa zay lanaizy raha lasana bavy malala misy toetrandro zany aty tsy hitako tany a Madagasikara de indray andro nandeha fiarakodia mandeha autoroute de tampotampoka teo maizina be tampoka io andro io de fofofo be misy ny rivotra de maizina tena vetivety kely tena toa de maizina ohatrin'ireny tsy hoe maizina ohatriny amin'ny alina fa tena hitano mihitsy toa de niova vetivety kely maty masoandro toa de maizina ohatriny hoe raha andro amin'ny 12 atoandro de tampotampoka ohatrin'ireny andro amin'ny 5 sasany arivo reny maizina ny andro mifofofo be ny rivotra de maizina tena tonga de ohatriny hoe de mifofofo feno ravikazo tena siditsidina ino nary ty oataitra de nijery teny amin'ny lanitra ahako jery teny amin'ny lanitra de zao ny zavatra ny teneniko tao anaty tomobile tsy afaka nijanona moa zao ny teneniko ke Jesosy raha iso sy any fa za rery tao anaty tomobile na za aza meno tenako avy eo satria avy eo amin'izay fitofitofitofitofo
latsaka ny lanezy teo ambony parapluie tonga de tsy fakahitana ndray am'zany tonga de lanezy matevina be ny latsaka teo ambony ay ve zany le izy tiako tenenanao de zao raha nisy olona nahita tam'zany de ty olona ty tena mbola tsy zatra ty andafy a lanezy ho avy tsy maintsy manjobona ny andro de tsy maintsy mifofofo ny rivotra de ohatr'izay fa ho ana manokana za tonga de niteny hoe Jesosy tena raha nisy zavatra tsy nety nataoko tena ifonako aminao eto androany raha mbola azonao raisina ny fibebahako androany fa raha ho avy amin'ny raha lanitra ianao Jesosy raiso raiso ny akonako any an-trano any ay tsy farandro le izy fa lanezy tonga fa zao raha lasana bamalahy tsy mampanina raha miany olona tam'izany fa zao kosa ny tiako tenenina anao aloka lavitra mahita olona mahita zavatra kely de mieritreritra fa Jesosy ho avy mbola enjana lavitra anao zany nge raha lasana bamalahy ny teneny amin'ny tenin'Andriamanitra momba amin'ny fiavian'i Jesosy fa ohatry ny mpangalatra tsy ohatry ny tsisy famantarana ohatry zany koa fa ohatry ny mpangalatra matory anao amin'ny ala tampotampoka misy mpangalatra eo an-tranonao zany hoe amin'ny fotoana rehetra Jesosy afaka no tonga ka tsy mampaninona raha nisy olona mea tam'zany fa ny zavatra fantatro de zao miomana foana alohan'ny atory zay mivady tsy adinonay raha lasana bamalahy amin'ny fampitsodrano hoe raha tonga Jesosy amin'ty alina ty ho any an-danitra tsika alohan'ny atory de fanao an'izany zay menakavy kely ao biso kely any dada raha tonga Jesosy amin'ty alina ty de zao fakahitatsika de raha misy olona mijery an'izany de me aiza koa zay Jesosy ho avy eo fiainana mbola milamina be ty fa raha lasana bamalahy ihany rano mipotra avy any ambany ve ianao vo hiditra anaty samby fiara fa za teteny aminao fa efa akaiky ary efa akaiky ny fiaviany zany Jesosy zany efa akaiky ny fiaviany tompontsika fotoana zao mbola azonao ibebahana fotoana zao raha lasana bamalahy mbola mandray fifonan'Andriamanitra fotoana zao mbola fidirana anaty samby fiara manasa atsika amin'ny tenin'Andriamanitra avia ty amiko ianareo zay miasa fatra sy mavesatretana ozy ny tenin'Andriamanitra anakatolory any fonao raha misy olona niala tamin'Andriamanitra raha miverena amiko de hiverina aminareo ao ozy ny tenin'Andriamanitra fa fotoana zao mbola fiverenana fa amin'ny fotoana rindrin'Andriamanitra amin'ny fotoana rindrin'Andriamanitra raha lasana bavamalala ny varavarany samby fiara de tsy hevitra itsonony aminao am'izay fotoana zay mpanao politika ve ianao mpitondra firenena ve ianao mamy aminao loatra ve ny fahefana sy ny vola makarena de mahavita manao pacte amin'ny devoly ianao fa za miteny anao mbola misy hevitra ny aminao mbola tsy midiny samby fiara mpanompo sampy ianao mpandatsabaratra ianao mpamosavy olona ianao fa tsy voatohatry ny fandatsaham-baratra ny fahatezeran'Andriamanitra izay ho avy efa tsy ho ela mibebay ianao mbola fotoana zao tianao Jesosy ary mahato anao Jesosy raha lasana bavamalala mpanota tsy mety mibebaka ianao raha lasana bavamalala tsy azahoana diplôma amin'ny fahotana ary ho avy fotoana na ny olona farak'izay maditra indrindra etretin'ny olona ho tsy laitra ambala indrindra azy tsy afaka hitsoaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra mpivavaka tsy mety matoky amin'ny asan'Andriamanitra ianao fotoana mbola fanonerana zao mbola tsy mihidy ho anao ny samby fiara mbola manana fotoana ianao na de fotoana kely azan-dana miazakazaka fitory teny zatra amin'ny lalao fanan'olona ianao hatramin'izay amindra fo aminao Andriamanitra tianao Jesosy rahalahy mandana manonitra fa mbola fotoana zao mpily evangelika ve ianao mpitory teny ve ianao nefa tsy arakarak'izany akory misy zana eno ndray andro hoe misy mpily evangelika mahavita maka pouvoir mahavita maka ody any amina olona mpitaiza mba azahoan'ny olona be debe rehefa mijery fampisehoana teteny am'izany olona zany teteny aminao ary alahy atsaro zany na tsisy ijery anao ary ny olona fa voatoronao ny fanjakan'Andriamanitra ialao ny fanompontsampy fa raha Andriamanitra nitokinao raha lasana bavamalala tsy maintsy lasa lavitra ianao miverena ao amin'ny tompo akaiky ny farany mibeba tsisy tsony am'izao fotoana zao ny fotoana ngezabe tsisy fotoana lava tsony aza mangatakandro tsisy ahavitra ny fiainatsika tsisy ahavitra tsika amin'ny safodrano afa-tsy ny fidiratsika
ao anaty samby fiarana Jesosy ny samby fiarantsika raha lasana bamalala kolokolo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra kolokolo ny fifandraisanao amin'ny Jesosy za mino fa misy olona voaviliny zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy any atokantrano any miverena amin'Andriamanitra andao hivavaka tsika aloha ny olona imera misy olona te ime anao eny an'io de zany foana Jesosy tonga ho avy Jesosy sy ny sisa fa tena ho avy zany ka tena ho avy zany za matoky fa amin'ny fotoana ho tonga Jesosy eny amin'ny rahona lanitra amin'ny fotoana ho tonga le safotra zany hoe tsy homenatra ne ianao tsy homenatra ne tsika voninahitra n'Andriamanitra ihany mialatsiny fa somary lavalava satria afatra ngeza de ngeza no tian'Andriamanitra tonga any amintsika amin'izao fotoana zao ohatra izay ny filalaovan-dratsy ohatra izay ny fahotana mbola fotoana zao ahafahanao miverina tianao Jesosy mankasitraka antsika rehetra de ny tompony momba antsika tsirairay avy amen